io foantsika ny ohatrany voafitaka amin'ny fitaizanantsika hoe ianareo malagasy dia avocation agricole avocation akora zany ny tezain'ny mpanjanatany atsika de isaky miteny ny mpanao politika de hoe ianareo malagasy tsika izay aloha avocation agricole tsy izay tsony izy raha nandrosony atao hoe mandroso tompoko ny firenena de mivadika firenena industrialy izay no avadiky tsika raha te hanao réforme tsika hoe amin'ny fomba ahoana no amadihana ny toe-karena malagasy ho lasa industrialy zany hoe fa atao anatin'le programme anasany amiraly any zay atao anatin'le boky mena mazava fa averiko le tantara naninona tsy nety tao anatin'ny boky mena ozy izy ny boky mena mba ahafahatsika ho tafavoaka ho izy amiraly ary tam'zany zany te hafany izy aza mena tsiny fa ny te hafany izy de hoe aloatsika amorona ny orinasatsika ny industrie atsika etotoerana mba ielana amin'ny fanafarana entana zay ny atao hoe socialisme satria tsy mbola manana ozy izy ny industrie malagasy ery hoentina amokarana industrial zany fa aloha fanjakana mihitsy ny manao azy zay ny elan'le investissement outrance de tsy nety le izy satria naninona ditsika de miteny hoe tsy nety satria tsy mahay mitatana tsetsetsetra fa ny tena lalina de hoe tsy nety iny satria natao amokatra anodina vokatra amidy etetoerana fotsiny tsy nanana fikasana tam'zany anatin'ny boky mena hoe anondrana makany ivelany ary eo ny nasamafany ataontsika hoe firenena emergent ty am'taona 4 izy vao nanana eritreritra an'izany amin'ny taona 4 tena firenena matanjaka le fanotaninao zay manana an'le afaka mamelona ny ao aminy de manondrana ny ambombavany ivelany fa nisy koa le hoe ny fambolena sy ny fiompiana no antoko ny fanabeazana am'leo tena de ny industrie ozy izy no hery manosika de tsisy tafavoaka zany le tafavoaka satria tsotra tsy voavadika le toe-karena malagasy ho lasa mpanodina sady mpanondrana fa neverina fotsiny hoe mpanodina le mpanodina zany le tsena anatiny mahantra de tsy tafavoaka le orinasa mpanjakana tam'zany eo indrindra no ataontsika hoe tsara ho fantatry ny rehetra hoe tao anatin'ny fotoana iny anefany de reo firenena ataontsika hoe dragon ry Corée du Sud ary Taïwan ary Singapour efa hoe zay dia tsy hiditra amin'ny socialisme fa ny anay kio de hoe hiala amin'io économie de comptoir io zay fa anodina ny anay fa aondranay ary ny etimbohan'ny pays émergent teo zany nanomboka ny saraka le fomba fijery eo ny atao hoe firekevitra tsy mitovy ny socialisme filaza azy amin'ny teny teknika de hoe substitution aux importations ny pays émergent tam'zany de hoe stratégie tirée par les exportations roatra tenena amin'ny teny vazaha teknika le izy teo zany ny saraka le izy tsika nakary amin'ny lalana anankiray zareo nakary am'izao fotoana zao zava-misy verilavitra tsika ka eo zany le hoe ny amiraly nanomboka tamin'ny taona 4 averiko sara misy nanomboka tamin'ny taona 1989 nanomboka nisokatra koa izy hoe tena tsy nety le socialisme fa nao libéral fa le libéral saika nanaovany azy ary to aotrany adiny ny tantara fa taminy zany de hoe nisy nahatsara azy ny communisme fa misy mahatsara azy ny libéralisme de ny amiral tompoko zay androany lazaiko no saika metraka ny zone économique spéciale teto Madagasikara voalohany talohan'ny firenena rehetrarehetra émergent fa tondro Malaisie sy ny karazany efa nanana vision zany ny amiral tam'zany hoe atony lalana fa aveo mivadika le tantara aloha tsorona fa tam'zany za anisany tafaresaka tam'zany tamin'ny prime ministre tam'zany fotoana zany dia zay moa fianakaviana zay mifandray amin'ny Japon mifandray amindreo aziatika reo de ao nareo fianakaviana rabona mba mifandray amreo foninareo nandrarany amasiny zay indrindra le izy de nanana fifandraisana tamreo firenena aziatika zay lasa émergent am'zao fotoana zao dia izay neny natonga nandalina an'io efa 3 taona nivezivezy nandalina nijereny hoe ahoana nanaovany Malaisie azy ahoana nanaovany Chine azy zany Chine zany hitanay tam'zany hoe ahoana niangany tanàna anankiray sa tanàna moderna be de zay mahatonga amin'ny teny hoe rehefa nanao ny programme émergence io zay Madagasikara tsy miankin-dony dikany dia
efa fandaliana lalina be io a mifanetana amin'ny kolotsaina malagasy, mifanetana amin'ny toetrany malagasy, mifanetana amin'ny tantarany malagasy, fa manaraka le standard fametrahana an'io eto. ia marana ny fotoantsika andriamatora bonarjaona olojaona maromaro mbola tokony ho resahana nefa ny fotoana koa manapetra ny fanontaniana farany angamba dia anampy ihany koa ianao amin'izay rehetrarehetra mahakasika an'izay tokony mbola ho ampiana raha miresakitsika zao ohatra ny Brésil raha mba niala tao anatin'izany izy hoe tsy miankin-doha dia kofokorotana ohatran'io ahoana ny tena mety fipetrakitsika tokoa raha miditra amin'izany ny eo ne samy manana ny fomba fahafantarany firenena zany hoe raha i Brésil zany hoe ohatra dao de tena nisy fifandanjana ve ny fampandrosoana ny avy any ambanivohitra ohatra sy ny atao hoe mantra sy fampandrosoana akapobeany zany hoe mbola misy elanelany le izy de mbola manjaka foana le tsirariny zay mampikorotana rehefa misy ny tsirariny zavatra anankiroa iny averiko foana rehefa misy ny tsirariny rehefa misy ny fahantrana dia korotana foana ny vahoaka io tsirariny io zany io tokony dinihana io am'izao fotoana zao be da be zavatra tsirariny raisiko kely zao le resaka Maurice ahoana mo enao ve andeha hifampiraharaha amin'ny firenena zay nandamoka ny zone économique spéciale ho ambakaina zany tsika hoe izahay Mauricianina de manana fahaiza manao amin'io manana traikefa amin'io ary manana vola amin'io apetraka amin'ny Madagasikara aza matahotra nareo nefa ny azy ary tsy nahazahoany an'le petrabola akory mbola nangataka tany amin'ny Zarosinoa izy ny any aminy aby nandamoka nanjary tsy tafavoakany taningazana ny hafarany de ahoana moa de mampalely be le izy mialatsiny tompoko fa de tsy mba nanao faniadiadiana ve ny mpitondra tamin'ireny zavatra reny de tsy mba nikaroka hoe ahoana tantaran'ny Maurice fa de sariny sodoka fotsiny hoe tafavoaka reo tamin'ny zone France efa tamin'ny 90 samy hafa le zone France zany hoe kisendrasendra nanaovan'le fanjakana fitondrana malagasy soni zany hoe misy an'io feti-pirenena maorisianina io de mba hoany de mba misy zavatra natao fa rehefa raha-pirenena ne raha matipaiky mila fitandremana be sarotra ho io tsy afaka inisy doky eto tena milamina rehefa tonga eo io matsy mama rehefa tonga eo di lamina sarotra be io fa ny zavatra voalohany ary traikefa dolo zany dia ataovy aloha fanadiadiana vao miroso amina zavatra fa aza atao pilotage à vue le izy de hoe tokony anao zone économique fa atao tsara indray le izy de soniavina io zany manahirana dia avao ohatra fanjakana indray miteny hoe ka nareo tsy mieno hoe tsy any le izy samy tia nyty tanindrazany ty samy tia hampandroso ny firenena fa aza hoetiny mitsizy re tompoko le izy fa aza taitra ndray raha menimenina vahoaka menimenina mpandraraha amin'io menimenina ny mpanohatra zavatra tokony samy tia hampandrosony izy tia ka zay no mahatonga any miteny hoe mila fitandremana le izy zay tsy anao de leçon eto mialatsindray miteny vahiny fa hoe aloha badiniana miprogramana zone économique spéciale zany mila ekeny rehetrarehetra aloha satria io zany tsy moramora manao an'io raha vao tsy mitany anao de lasa ohatra hoe mivarotra an'le tany raha tsy mipetraka ny arifanina rehetrarehetra fierovana ny tombontsoan'le malagasy de lasa amidy ambogadiny le zavatra zay zany tsara petraka hoe apetrao aloha ny arifanina vao miroso isorako ianao andriamatora bonarjaona olojaona avy amin'ny émergence Madagasikara nitondra ny dindinika teto makasitraka anao ny vahiny teto amin'ny radio Antsiva makasitraka ny mpieniny radio Antsiva zay fantatra fa eto koa de misy an'ireo mpanadiady sy mpandinika ny ara-politika sy ny toe-karena makasitraka anao koa Andriamatoa Michel Albert nanasana androany manokana mba ahafany mamela beratra indray ny hevitray dia mieno nareo foana zahay ane sotra tompo